Andriamanitra raisanakary fanahy masina ny fitiavanao anay. Tsy namorona sy nanavitra anay fotsiny ianao fa manokana na manamasina anay koa anao. Tafasaraka tamina tokoa izay ry Tompo, saingy ny fahasoavanao dia efa eo aminao ankehitriny. Sotranao izay Andriamanitra raha eo ny fanomezanao anay ny faneno masina izay mitaona anay hiny ny maharay-be fitiavana anao, mitaona anay hiny ny Jesosy mpamonjy anay, dia ianao nangatahanay, tahiranay mandrakariva amin'izany fotoana izany. Ankehitriny dia mangataka anao izay Jesosy Tompo mba hanokatra ny fosiny izay anay ka ahafahany mandray ny hafatra avy aminao. Anaranao masina sy mba vonjy kotanay izany. Amen. Ampifaliana ry havana ny ara-banantsika rehetra tratrizao andro voalohany amin'ny herinandro masina Pentekosta izao. Ny lohahevitra na ny lohateny izay noraisintsika amin'ity hariva ity dia manao hoe iza ny fanahy masina. Iza ny fanahy masina. Ny teny hoe fanahy masina dia avy amin'ny teny fototra, teny hebreo hoe roa, izay midika hoe fofinaina, ary amin'ny teny fototra grika kosa dia midika hoe rivotra. Maromaro ny anarana izay itsona ny fanahy na ny fanahy masina ao amin'ny soratra masina. Misy fotoana ambara hoe fanahin'Andriamanitra izy, misy fotoana ambara hoe fanahin'i Kristy izy, fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana, fanahin'ny fahamasinana, fanahin'ny voninahitra, fanahin'ny fahamarinana, fanahin'ny fahendrena, ary Jesosy ihany koa dia miantso azy hoe mpampianatra sy mpananatra. Maro mihoatra noho izay ny iantsoana azy, fa ny tena ambara dia ny hoe ny entina ilazana azy amin'ny ankapobeny dia ny hoe fanahy na fanahy masina. Maro ny fiheveran'ny olona ny amin'ny fanahy masina. Ao ny mihevitra azy hoery ara-panahy na force mystique, ao ny mihevitra azy ho noforonina, ao ny mihevitra azy ho Andriamanitra ray miseho amin'ny endrika hafa. Ary na dia ny kristianina aza dia misy ireo izay tsy mahafantatra loatra ny maizy azy ny fanahy masina. Io izany dia heverina fa tandrify raha toa ka mifidy an'ity lohateny ity tsika hoe iza ny fanahy masina. Fa ny jerentsika voalohany dia ny maha-persona ny fanahy masina. Ninina natao hoe iza ny fanahy masina, fa tsy hoe inona ny fanahy masina. Fantatsika loatra fa ny hoe iza dia manondro persona. Sarotra adika amin'ny teny malagasy ny voambolana hoe persona. Ny avantsika katolika dia mandika an'ilay voambolana persona hoe olona, kanefa tsy mahalaza na hoe tsy mahadika ny persona amin'ny tena heviny tokoa ny teny hoe olona. Ny antony dia na Andriamanitra na ny anjely na isika olona dia samy olona avokoa. Izany dia tsy nanova ilay voambolana hoe persona isika protestanta, anisan'izay isika luterana. Azo ekena ho persona izay rehetra velona, miasa, manana sitrapo, manana fihetseham-po ihany koa. Izay velona, miasa, manana sitrapo ary manana fihetseham-po ihany koa. Ka tsy idirantsika ny fanazavana mikasika ny hoe velona satria matoa miasa, manana sitrapo, manana fihetseham-po dia velona. Fa no zavaintsika dia mikasika an'ireo fomba isehoan'ny maha-persona ny persona iray. Voalohany dia ny miasa. Hatramin'ny famoronana dia efa miasa ny fanahy masina. Hitantsika izany eo amin'ny Genesisy toko voalohany andininy faharoa. Rehefa namorona ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia hitantsika eo amin'ny andininy faharoa amin'ny Genesisy toko voalohany ny filazana hoe
ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Izany hoe efa niasa hatrany amin'ny famoronana ny fanahy masina. Kanefa jany ihany fa miasa ihany koa ny fanahy masina tamin'ireo olona izay nofidian'Andriamanitra teo amin'ny testameta taloha, teo ny mpaminany, teo ihany koa ny mpitsara. Hitantsika izany tamin'ny mpitsara izay novakiana tamintsika teo, toko 7:10 izay mivaky teo izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny fanahin'i Jehovah ny tao aminy dia nitsara ny Israely izy sady nivoaka hiady. Miasa tamin'ireo olona vitsivitsy tao amin'ny testameta taloha ny fanahy masina, na tamin'ny mpaminany zany, na tamin'ny mpanjaka zany, na tamin'ny mpitsara ihany koa zany. Nisy ihany koa fotoana miasa tamin'ny olona maromaro ny fanahy masina. Fa raha ato amin'ny testameta vaovao no jerentsika dia maromaro ny azo tanisaina ny amin'ny asan'ny fanahy masina. Anisan'izany ny fanorotoroana an' Jesosy tao an-kibon'i Maria. Fa rehefa nilaza i Maria hoe izao anie ka tsy mahalala lahy e, dia hoy ny anjely hoe ny fanahy masina nanorotoro ny zaza ao an-kibonao. Tamin'ny fotoana izay nanaovana batisan'i Jesosy dia nampahery azy teo ihany koa ny fanahy masina miaraka tamin'Andriamanitra ray. Ary Paoly apôstôly dia milaza ao amin'ny Romanina toko 9:1-12 fa ny fanahin' izay nanangana Kristy ihany koa no afaka manangana antsika amin'ny fahafatesana. Ankoatr'izany dia aseho ao amin'ny testameta vaovao fa ny fanahy dia mampianatra, ny fanahy dia mampionona, ary ankoatr'izay dia izy ihany koa no mampibebaka ny olona amin'ny fahotany. Zavatra efa hitantsika tamin'ny testameta taloha moa zany fampibebahan'ny fanahy masina ny olon'Andriamanitra zany sy ny fampaherezany azy ireo ihany koa. Voalohany zany dia persona ny fanahy masina satria miasa izy. Kanefa tsy miasa ihany ny fanahy masina fa manana sitrapo ihany koa izy. Azontsika jerena ohatra ny Korinthiana voalohany toko 12 ka ny 2:12 ihany. Korinthiana voalohany toko 12 2:12 ihany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ireo rehetr'ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Amin'izany no hitantsika fa manana sitrapo ny fanahy masina. Ary ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:20 dia mbola manindry izany mahamanana sitrapo ny fanahy masina izany. Asan'ny apôstôly toko 5:20 ka ny 5:20. Asa 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy: fa sitraky ny fanahy masina sy izahay ny tsy ampitondra enta mavesatra anareo afa-tsy zao zavatra tsy maintsy hotandremana zao ihany, dia ny fadianareo ny hena terina misampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina ary ny fijanganjagana. Raha matandro tena hifady jany ianareo dia soa veloma ianareo. Io zany dia aseho ny lioko izay manoratra ny asan'ny apôstôly fa manana sitrapo ny fanahy masina. Velona izy, miasa izy, manana sitrapo izy, kanefa manana fihetseham-po ihany koa ny fanahy masina, maneho ihany koa ny maha-persona azy zany. Ao amin'ny Isaia toko 7:10 dia miteny ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: fa ireo kosa dia niodina ka nanome alahelo ny fanahy masina. Ireo kosa dia niodina ka nanome alahelo ny fanahy masina. Nanana fihetseham-po ny fanahy masina, nahatsiaro malahelo izy rehefa niodina tamin'ny olon'Andriamanitra. Ary Paoly apôstôly dia milaza zany fananan'ny fanahy masina fihetseham-po zany izay efa haintsika loatra ao amin'ny Efesianina
toko faha 4 andininy faha 30 izay ilazany hoe aza mampalahelo ny fanahy masina zay nanosina tombo-kasianareo ho amin'ny andro fanafotana. Aza mampalahelo ny fanahy masina, amin'izany no anehoany fa manana fihetseham-po ny fanahy masina. Arak'izany ry havana, tsy hery ny fanahy masina fa persona mihitsy ny fanahy masina, satria misy ny kristianina, anisan'izay ny kristianina sasany amin'ny fiangonana loterana tsy mahafantatra ny maha-persona ny fanahy masina, fa zava-dehibe ny fahafantarantsika izany. Ny hojerentsika faharoa dia ny mahandriamanitra ny fanahy masina. Ny mahandriamanitra ny fanahy masina. Raha mijery ny mahandriamanitra ny fanahy masina antsika ry havana, dia tsy afaka misaraka amin'ny fampianarana mikasika ny trinité zany. Tsy azo sarahina ny fampianarana ny mahandriamanitra ny fanahy masina ny amin'ny fampianarana ny trinité. Maro ny manda ny fampianarana ny amin'ny trinité, kanefa ny soratra masina na dia tsy milaza mivantana ny voambolana hoe trinité azy dia maneho zany. Misy ny fanoharana izay ilazan'ny olona na ilazan'ny mpampianatra hoe ohatr'izao ny azo anoharana mikasika ny trinité. Ny sasany manohatra azy tahaka antsika olombelona hoe ny olona dia vatana, saina, fanahy, fa tsy mahalaza azy zany. Misy indray ny manao ny fanoharana ny amin'ny trinité ny amin'ny labozia, ka ambara amin'izany hoe ao ny vatan'ny labozia, eo ny hafanana azo avy aminy, eo ihany koa ny hazavana azo avy aminy, zany hoe mizavatra telo hita eo amin'ny labozia mirehatra: ny vatany, ny hazavana azo avy aminy, eo ihany koa ny hafanana azo avy aminy. Saingy tsy mahazava ny trinité zany. Ny hoe trinité moa dia adika amin'ny teny malagasy hoe Andriamanitra miray telo. Andriamanitra miray telo. Tsy dia tsara loatra ilay filazantsika hoe Andriamanitra telo izay iray, satria tahaka ny milaza isika amin'izay hoe Andriamanitra telo. Fa ny tandrifiko kokoa dia ny hoe Andriamanitra miray telo. Ny soratra masina dia milaza fa Jehova Andriamantsika dia iray ihany. Ary Jesosy dia nanamafy izany, iray ihany ny Andriamanitra ivavahantsika. Saingy misy persona telo ao amin'izany Andriamanitra ivavahantsika izany. Sarotra ary tsy ho takatra ny saintsika na oviana ny fampianarana ny amin'ny trinité. Kanefa tokony hinoantsika izany satria ambaran'ny soratra masina. Misy mpampianatra iray milaza hoe izay manda ny fampianarana ny amin'ny trinité dia ho very ny fanahiny, ary izay miezaka kosa ahalala ny momba ny trinité dia ho very ny saina, ho very saina izy, satria tsy ho takatsika na oviana ny momba an'Andriamanitra amin'ny maha-olona atsika, takatsika olombelona. Tsy ho fantatry ny biby sy ny zavaboary na oviana mihitsy ny momba antsika olombelona, fa raha tsany dia efa mitovy amintsika olombelona izy, fa sika samy olombelona ihany no mifankafantatra. Torak'izay koa tsy hisy ahafantatra ny momba an'Andriamanitra na oviana, saingy misy moa ny fanambaran-tena ny Tompo Andriamanitra, ka dia eketsika izany, eketsika ny fisian'ny trinité. Araka nambaranteo le voambolana hoe trinité no vao naseho no volavolain'ny Tertullien tateo aoriana, fa hita ao amin'ny soratra masina izany. Hita hatrany am-piandohana izany fisian'ny trinité n'Andriamanitra miray telo izany. Hitantsika izany ao amin'ny Genesisy. Fa rehefa hamorona ny olona Andriamanitra dia ahoana hoy izy? Andeha isika hamorona olona tahaka atsika. Andeha isika hoy Andriamanitra hamorona olona tahaka atsika. Rehefa miteny izy hoe andeha isika, midika izany fa ny mitovy karazana aminy no ifampiresahany. Tsy miresaka amin'ny anjely izy, fa miresaka amin'izay mitovy karazana aminy.
hita taratra io sady zany ny fisiany trinité. Genesis toko voalohany sy andininy faharoa izay efa nivakintsika teo dia maneho fa ny fanahy mason'Andriamanitra efa niara-niasa tamin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Fa tsy zany ihany, fa i Jaonina apôstôly dia maneho indrindra zany fiaraha-miasan'ny trinité zany hatrany am-piandohana. Zany ditantsika ao ny Jaonina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Filazany tsara araka Jaonina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, vakinana ran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Ny teny eo moa dia ambarany fa Jesosy satria ny teny dia tonga nofo. Zany hoe samy miara-namorona an'izao rehetra izao na Andriamanitra ray, na Jesosy zanaka, na ny fanahy masina ihany koa. Tamin'ny fotoana izay nanaovana batisan'i Jesosy dia miseho miharihary ny fisian'ny trinité. Hitantsika izany eo amin'ny Lioka toko fahatelo andininy faha 120 sy ny faha 20. Lioka toko fahatelo andininy faha 120 sy ny faha 20 vaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary rehefa natao batisa ny vahoaka betsaka, ary Jesosy koa efa natao batisa sy nivavaka, dia nisokatra ny lanitra, ary ny fanahy masina nidina teo amboniny, ka ny endriny dia tahaka ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Hitantsika eto fa tena miavaka tsara mihitsiny Andriamanitra ray any an-danitra miteny, Jesosy atao batisa eo amin'ny rano, ny fanahy masina manana endriky ny voromailala teo amboniny. Eo zany dia rava lay fampianaran'ny atao hoe monarchianisme, avy amin'ny teny hoe monos, monarchianisme, izay milaza fa Andriamanitra ray ihany no midina ho zanaka. Tonga Jesosy izy zany. Dia avy eo niakatra any an-danitra izy, dia izy indray no tonga fanahy masina. Tsy izay, fa persona telo samy hafa, Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanahy masina. Ao amin'ny Isaia toko fahaenina, Isaia toko fahaenina andininy fahatelo, rehefa niseho tamin'Andriamanitra, tamin'ny Isaia Andriamanitra, dia hitantsika eo fa nanandratra ny feony ny anjely ka nilaza hoe, masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Andriamanitra ray nideraina, kanefa averina intelo ny teny hoe masina, mba nehoana fa misy masina telo. Paoly apôstôly rehefa manoratra dia tsy izy ihany fa ny apôstôly hafa ihany koa dia manatitra mandrakariva amin'ny fiarabany ny amin'ny trinité, satria miarahaba ny fiangonana izy amin'ny anaran'ny raya sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Toraka izany ihany koa rehefa manao veloma izy dia manao veloma ihany koa ny fiangonana amin'ny anaran'ny raya sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ny tsara tsindrina zany dia ny fandavan'ny fiangonana, ny fampianarana izay milaza ny fanahy masina ho zava-boary, na hery na Andriamanitra ray miseho amin'ny fomba hafa. Manda ny fampianarana izay milaza ny fanahy masina ho zava-boary, zany hoe noforonina, na koa ny filazana ny fanahy masina ho hery, na ny filazana ny fanahy masina ho Andriamanitra ray izay miseho amin'ny fomba hafa. Io moa ilay nambara tamintsika teo hoe monarchianisme, avy amin'ny teny hoe monos. Ny fanekempinoana dia manindry ny mahandriamanitra ny fanahy masina. Izao ary dia hojerentsika izay mahandriamanitra ny
fanamasina izay. Voalohany indrindra dia ny ten'Andriamanitra mihitsy no maneho ny Mandriamanitra ny fanahy masina. Hitantsika izany ao amin'ny Asin'ny Apôstôly izay novakiana teo, ny ampahany faharoa moa novakiana namantsika teo, ny ampahany voalohany novakintsika kely. Asin'ny Apôstôly toko 5 andininy voalohany ary atsahantsika eo amin'ny andininy fahaefatra. Asin'ny Apôstôly toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany, ka nanafenany ho azy ny vola vidiny, ary ny vavy koa nalala izany, dia nety ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Ary io Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana no namen'ny fonao handainga amin'ny fanahy masina ka nafina ny vola sasany vidin'ny tany? Fony tsy mbola namidy, tsy hanao ihany va izy? Ary rehefa namidy, tsy hanao izay sitraponao koa va? Nahoana no misaina izany taoponao ianao? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Io izany dia aseho fa Andriamanitra tokoa ny fanahy masina. Nahoana Satana namen'ny fonao ny apôstôly eto handainga amin'ny fanahy masina? Dia asehony eo ambany eo amin'izay hoe tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa nandainga tamin'Andriamanitra. Ankoatr'izay dia asehony ten'Andriamanitra ihany koa fa mahalala ny zavatra rehetra ny fanahy masina. Dia antsika izany tamin'ny Salamo izay novakiana tamintsika teo. Salamo 7:30 andininy 7 sy ny 9. Fa ankoatr'izay dia asehon'ny Paoly apôstôly ihany koa ao amin'ny epistily izay nosoratany izany fahalalan'ny fanahy masina ny zavatra rehetra any. Korintiana voalohany toko 2 andininy 10 sy ny 11 no vakintsika kely anaran'i Jesosy. Fa isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Fa iza ny olona mahalala ny ampon'olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalala ny ampon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Eo amin'ilay andininy 10 ny filazana hoe ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra dia maneho ny Mandriamanitra azy. Amin'ity epistily izay nosoratan'ny Paoly apôstôly ho an'ny Korintiana ty ihany no ahitantsika ny Mandriamanitra ny fanahy masina noho izy mahalala ny zavatra rehetra. Korintiana voalohany toko 7 andininy 9. Mandriamanitra ny fanahy masina marimarina kokoa. Toko 7 andininy 9. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Eo dia asehon'ny Paoly apôstôly fa tempolin'Andriamanitra ny mino ary ny fanahiny izy no mitoetra ao anatin'io, izany hoe aseho fa Andriamanitra tokoa ny fanahy masina. Ny tenin'i Jesosy dia milaza ao amin'ny Jaona toko 7 fa Andriamanitra sy toko 1 fa Andriamanitra sy izy tenany dia haniraka ny fanahy masina. Amin'izany no anehoana fa tsy nateraka ny fanahy masina, tsy niforonona ny fanahy masina, fa nivoaka avy tamin'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina. Ny fanekemponoana nisianina sy ny atanazianina dia samy maneho izany. Hovakintsika kely ny ampahany atao amin'ny fanekemponoana nisianina. Hoy izy, izaho mino ny fanahy masina izay tompo sady mpamelona, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, izay hitsahona sy miambonahitra miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka, izay niteny tamin'ny alalan'ny mpaminany. Eo dia asehon'ny fanekemponoana izany fa avy amin'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina. Torak'izay koa ny ambaran'ny fanekemponoana atanazianina. Hoy izy, ny fanahy masina dia avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, tsy natao, tsy niforonona, tsy nateraka, fa
avy aminy. Izay no ambaran'ny soratra masina tsiny. Hoy Jesosy hoe izaho dia haniraka ny fanahy na ny mpananatra aminareo. Dia ambarany ihany koa amin'ny toko sy andininy hafa hoe ny ray haniraka ny fanahy masina aminareo. Ny fanahy masina tsy nateraka, tsy niforonina, fa nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka. Ankoatr'izay dia ampahafantarina fa ny persona fahatelo no persona farany ao amin'Andriamanitra zany, izay nirahiny hiasa amintsika olombelona. Ny fanahy masina ny persona farany ao amin'Andriamanitra hirahiny hiasa amintsika olombelona. Miara-miasa mandrakariva Andriamanitra telo izay iray, na tamin'ny famoronana, na tamin'ny famonjena, na tamin'ny fanamasinana. Fa manana izay ndraikitany manokana ny persona telo. Andriamanitra ray ny tena miahy ny amin'ny famoronana. Andriamanitra zanaka ny tena nisahana ny famonjena. Fa Andriamanitra fanahy masina kosa ny tena nisahina ny fanamasinana. Ary io mahatonga an'i Jesosy nilaza tamin'ny filazantsara izay nivakiana tamin'ny alahady teo hoe izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy azo famelan-keloka intsony. Inona ny antony? Ny antony dia satria ny fanahy masina ny persona farany izay afaka miala nenina amin'ny olona. Andriamanitra efa niala nenina tamin'ny olona tamin'ny fotoanany azy hibebaka, rehetantsika ny testamenta taloha. Jesosy efa niala nenina tamin'ny olona tamin'ny fotoan'ny olona hibebaka sy ny filazantsara. Ny fanahy masina ny persona fahatelo farany ny rain'Andriamanitra. Izany hoe raha mbola mandany fanahy masina ny olona, tsy isy persona faefatra intsony. Ka dia hoy Jesosy hoe izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy azo famelan-keloka intsony izy, satria tsy isy handresy lahatra azy intsony hino ny famonjena sy handray ny famonjena. Saingy tsy hidirantsika lalina moa ny amin'izay satria sao dia misalovana sahady ny fampianarana aoriana aho. Averina kely ary sady fitinina ny fampianarantsika androany. Iza moa ny fanahy masina? Tsy nanao sika hoe inona moa ny fanahy masina, satria raha noraisintsika ny lohateny hoe inona moa ny fanahy masina dia maneho ny fanahy masina ho zavatra zany. Tamin'izaho nandinika ny fampianarana izay hoentina amintsika eto dia sady mijery boky moa mijery amin'ny internet, ny vavolombelon'i Jehova dia manao ilay lohateny hoe inona moa ny fanahy masina. Dia avy eo amin'izay laviny hoe ny fanahy masina dia tsy persona, tsy Andriamanitra. Fa isika kosa dia aseho amintsika androany fa tena persona ny fanahy masina. Persona izy satria velona izy, miasa izy, manana sitrapo izy, ary manana fihetseham-po ihany koa. Kanefa tsy persona ihany tokoa ny fanahy masina, fa Andriamanitra ihany koa ny fanahy masina. Persona iray ao amin'ny trinité ny fanahy masina. Miseho ao amin'izany maha Andriamanitra azy zany ny fiarahan'ny miasa amin'Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra. Teo ny famoronana ny olombelona, teo ny fanavotana ny olona, ary teo ihany koa ny fanamasinana ny olona. Fa maha Andriamanitra azy dia eo ny soratra masina izay manambara hoe Andriamanitra tokoa ny fanahy masina. Fa ankoatr'izay dia mahalala ny zavatra rehetra ny fanahy masina. Ary omem-boninahitra tahaka n'Andriamanitra ray zanaka izy. Izay mahatonga ny apôstôly na Paoly zany na ny apôstôly hafa mampilahatra ny fanahy masina miaraka amin'Andriamanitra ray sy zanaka. Io nambaran'ny fanekem-pinoana tany Aziana ohatra no raisintsika, hoy izy: amin'izany misy ray iray fa tsy ray telo, zanaka iray fa tsy zanaka telo, fanahy masina iray fa tsy fanahy masina telo. Dia ambarany eo ambanimbany eo fa mitovy voninahitra Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Ary mitovy toetra ihany koa izy telo, persona telo zany. Amin'izany no anehoana ny maha-Andriamanitra tokoa ny fanahy masina. Zay no fampitinana fohy
ny amin'ny fampianarana izay raisintsika androany. Manomboka raha-pitsikosy isika dia hijery ny asan'ny fanahy masina mandra-pahatonga ny amin'ny zoma, satria amin'ny zoma araka ny programa moa zany dia ny fanahy masina araka ny Joela 3:7 fa ankoatr'izay dia ny asan'ny fanahy masina no jerentsika amin'ity herinandro ity. Dia voninahitra ny von'Andriamanitra raisina-kary fanahy masina zay aza tantara indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Ivavaka antsika tokoa. Faly ny fonay Andriamanitro no ny fitiavanao anay, fa irainao tokoa ny fanahinao masina, handrisy lahatra anay ny amin'ny fitiavanao. Ampinao anay fa manandray be fitiavana izay izay azonay ankinina tokoa, ary manana an' Jesosy ilay mpamonjy anay. Dia ianao Tompo no angatahanay, hitahiranay mandrakariva amin'izany fahasoavanao izany, ka ahatonga anay hitoetra amin'ny famonjenao, ary tsy hitoetra fotsiny amin'ny famonjenao, fa nambara izany famonjenao izany, satria tsy ny fanahy masina ihany ny vavolombelona manambara anao, fa izahay ihany koa. Dia aoka ny fanahinao masina hitaridalana, hampahery izay nataonay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany.